manolotra ny arahaba tompoko raha ny mandrafitra ny toetry ny andro aloha ny jerena dia mitoetra miandalana indray ny tsiko ny varatraza eto Madagasikara manomboka rampitso araka ny efa natsidika ao omaly moa dia isitraka orana izany ny aty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ny ilana atsinanany avoatany kosa dia andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray fa misava ihany moa zay rehefa misandratrandro atsilo azo ny tandrifindrahoana andalo ihany koa ny aty amin'ny faritra varatra andrefana sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara rehefa fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny maripana kosa dia misy vidinany aloha ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara fa hiakatra kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny mety ananika hatrany amin'ny 5 na 9 degré mihitsy aza moa ny maripana ambony indrindra izany hoe afana be anevikevoka mihitsy zany ny andro any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara amin'ny akapobeny andao jerena amin'ny antsipiriany ary vinany tetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Antalaha na Lantsorofo atsinanana ary Vatovavy-Fitovinany ny ilany atsinanany avoatany kosa dia andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray misava ihany moa zay rehefa misandratrandro mifaritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny akapobeny fa mety isy tandrifindrahoana andalo ny vao maraina be ny morontsiraka Sofia sy Boeny raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifindrahoana ny aty amin'ny faritra avaratra andrefa ny morontsiraka Sofia manodidina ny Samborano ny faritra Boeny ny tany Melaky Miandro Vazo ary ny faritra Bongolava sy ny ilany andrefan'ny faritra Betsiboka anorana malefaka kosa ny aty faritra Atsinanana Vatovavy-Fitovinany ny ilany atsinanany avoatany moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety arahana herikerika manify aza moa indraindray any amin'ny manodidina ny Alaotra Mangoro sy Analanjorofo ny faritra sisa rehetra indrindra ny tapany atsimo nosy dia andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro mivinan'ny maripana raha amin'ny rapitso zao dia mananika hatrany amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe Betsiboka Boeny ary Sofia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny avoatany maripana ambany indrindra kosa dia manodidina amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré ho an'ny avoatany andao jerentsika indray raha mivinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao azo orana malefaka hatrany ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana ny ilany atsinanany avoatany moa dia andrahoana na anjombona ny vao maraina mety arahana herikerika manify fa mety hisava ihany moa zay rehefa misandratrandro ny orana kosa dia saika mitoetra any amin'ny faritra varatra andrefana sy ilany andrefan'ny avoatany ny tapany atsimo nosy moa dia andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro mivinan'ny maripana amin'ny alakamisy zay zao dia mananika hatrany amin'ny 9 degré aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra varatra andrefana eo amin'ny 3 na 4 degré ho an'ny avoatany morontsiraka atsinanana dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny zomary izay dia azo orana tandrifindrahoana ny aty amin'ny faritra atsinanana Vatovavy-Fitovinany atsimo atsinanana atorak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra varatra andrefana ary ny tendrony avaratry Madagasikara ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina be mihitsy ny andro amin'ny akapobeny mivinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 5 degré hatrany aloha aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra varatra andrefana eo amin'ny 4 na 5 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro homenanao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo nijanona ho amin'ny antoniny amin'ny akapobeny ny tahan'ny falitondrivotra nandritry ny herinandro lasa teo ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny refina tao afa-tsy ny teny Amboda raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka dia hijanona ho amin'ny antoniny izay tahan'ny falitondrivotra izay ho an'ny eto Antananarivo raha ny mandrafitra ny toetry ny andro no jerena dia zay indray raha ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.